ankizy rehetra mpanaraka tsy tapaka amin'ny fandaharana Tsaiky Misoma eto amin'ny fahitalavitry ny televiziona malagasy. Manam-bahiny be dia be izay ankizy ho anareo any an-trano any izay te hivahiny ihany koa dia afaka miantso amin'io laharana efa ifampizarana io. Aiza raha misy anay fialan-tsasatra ny andro mandeha vakansa kely tsika. Aiza moa misy antsika ankizy? Aty Ambohidanera na aty Soavinandriana faritra Itasy ny ahitantsika an'izany Ambohidanera izany. Anontaniantsika amin'ny vahiny, iza ilay anarany? Miorafity. Iary. Herinyainy. Sitraka. Iza hoe? Fanantenana. Kalilo. Ina. Inara ny hitanareo latokana vahinay. Nareo lehilahy reo ankizy lahy kely any an-trano reo tongava aty aminay. Ono rehefa fialan-tsasatra ohatr'izao dia ina kilalao tena mba mahafinaritra anareo. Atsangano tanana izay manana an'izay. Na kilalao mahafinaritra anareo. Milalao saribakoly. Reny saribakoly reny fianarana amin'ny taizy reny satria reo neny rehetrarehetra reo tambola kely milalao saribakoly daholo. Milalao dinety dia ny ankizy kely rehetrarehetra tia izay milalao dinety izay fa rehefa lehibe dia tsy maintsy mahandro sakafo ohatran'ny dada sy neny. Iza ihany koa? Manao kivarivary dia vovoka izao ilay ataonareo vary dia ilay vovoka ireny tsy hohanina fa manjary misy inonareo? Misy kankana. Ndao tsika kilalao vetivety ary rehefa avy eo mbola averinety izay fa aza misaraka aminay. Anala mazotra hôtel Andasibe sy ny UBMP dia manolotra anao. Anala amin'ny spika Andasibe. Familahana amin'ny teny ny teny anglisy ranoray mandritry ny herinandro. Tsy mifidy taona na fahaizana fa rehefa liana amin'ny teny anglisy dia ndao. Fadiny miteny fitenim-pirenena hafa, kilasy mandry, faharetany herinandro. Toerana anala mazotra hôtel Andasibe. Facebook anala amin'ny spika Andasibe. Fifandraisana 038 05 984 92. Herinandro amin'ny teny anglisy miankina amiko dia izao sy anao. We can do it. Stand up. 1, 2, 3. One, two, three. One, two, three. Good. One, two, three. Thank you. One, two, three. Ready? Me too. One, two, three. Yes! Now you're up. 1, 2, 3. One, two, three. Perfect. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. One, two, three.
One, two, three. One, two, three. One, two, three. Seven. One, two, three. Ah. One, two, three. 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 Mới sao chết rồi. One, two, three. 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 Oh, me too, V. Faster, fast. One, two, three. Anala mazotra hôtel Andazibe sy ny UBMP dia manolotra anao. Anala amin'ny Tsaiky Andazibe. Familahana amin'ny teny ny teny anglisy ranoray mandritra ny herinandro. Tsy mifidy taona na fahaizana fa rehefa liana amin'ny teny anglisy dia nindao. Fadiny miteny fitenim-pirenena hafa, kilasy mandry, faharetany herinandro. Toerana Anala mazotra hôtel Andazibe. Facebook Anala amin'ny Tsaiky Andazibe. Fifandraisana 038 05 984 92. Herinandro amin'ny teny anglisy. Miankina amiko dia izao sy anao. We can do it. Rehefa viny alavoly isika tao anatin'ilay ankizy milalao dia mianatra kely zao hitanareo rehefa fialan-tsasatra ohatr'izao ankizy dia mila mianatra fa manjary manino ty arafesiny tsy mahay mihitsy rehefa tonga ny volana septambra fidiran'ny mpianatra dia manjary avary maîtresse na madama kilasy zany tsatsy zany ie inona zao ampianarana tindry rehefa avy fialan-tsasatra tahaka an'izao mianatra ino hono Mianatra soratra masina. mianatra soratra masina inona ihany koa fianarana azo atao rehefa fialan-tsasatra mianatra hira hono nareo any an-trano koa tia mianatra hira inona ihany koa Mianatra mandihy. mianatra mandihy ie zay zao mahay mandihy dia mianatra inona ihany koa zao hoe be dia be ny fianarana rehefa fialan-tsasatra tahaka izao ao ny mianatra teny vahiny ao ny mianatra mozika ao ihany koa mianatra mandihy araka ny teneny namantsika teo fa Tsaiky Misoma ihany koa manome fianarana dia araka andalina kely isika atao anatin'ny ankizy mandalina. Une balade à pied offre de belles occasions de faire des mathématiques avec les enfants. Tous les matins, papa et Nora se rendent à pied à la garderie. Papa profite de cette balade quotidienne pour faire des jeux mathématiques avec Nora. Aujourd'hui, on joue à Cherche et Trouve. D'abord, on cherche 5 personnes qui attendent l'autobus. J'ai trouvé! Papa et Nora comptent ensemble pour s'assurer que le compte est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! Maintenant, on cherche 4 arbres qui ont changé de couleur. J'en vois un là-bas. Papa et Nora continuent leur chemin. Papa, on ne peut pas compter tous les arbres. Tu as raison. Ça fait bien plus que 4. Et si on cherchait 4 belles feuilles pour faire un bricolage?
Une feuille pour mon papa, une feuille pour mon amie Juliette, une pour mon ami Arnaud et une pour mon ami Ahmed. Ça fait 4. Très bien. Maintenant, combien d'autobus verrons-nous avant d'arriver? J'en vois un là-bas. Ça fait 1. Viens, on va compter tous ceux qu'on voit en chemin. Le dénombrement. Voilà une belle occasion d'apprendre à associer un objet que l'on compte à un seul mot de la comptine des nombres. En faisant cela, les enfants développent leurs habiletés de comptage séquentiel. Ce matin, Nora est particulièrement excitée d'aller à la garderie. C'est son anniversaire et il y aura du gâteau. Quel âge as-tu maintenant? Je ne peux pas te le dire avec mes mitaines. Heureusement, papa a une solution. Une belle paire de gants d'hiver. Et maintenant, tu peux me dire quel âge tu as? J'ai 4 ans. Est-ce que tu peux montrer ton âge avec tes 2 mains? À moi maintenant. Est-ce que ça fait 4 ans, ça aussi? Papa et Nora continuent leur chemin. Wow, ils sont bons mes gants pour compter, hein, papa? Est-ce que tu peux montrer ton âge avec d'autres doigts? Différentes représentations du nombre. Travailler les différentes façons de représenter les nombres aide les enfants à mieux comprendre comment ceux-ci se composent et se décomposent. Le développement de cette flexibilité à manipuler les nombres leur servira plus tard, notamment avec les additions et les soustractions. Ce matin, papa propose un nouveau jeu à Nora. Essayons de trouver le plus de chiffres possible sur notre chemin. Voici le chiffre 5. Est-ce que tu reconnais celui-ci? 4. Très bien. 5 et 0. 3, 0. 9, 6, 7, 8. Les chiffres. Les chiffres sont les symboles de 0 à 9 que l'on utilise pour écrire les nombres. Nommer les chiffres et les reconnaître dans différents contextes facilitera les apprentissages au préscolaire. Un calendrier ou une horloge sont d'autres moyens d'apprendre à reconnaître et à nommer les chiffres. Aujourd'hui, on cherche des choses qui se ressemblent. Regarde, papa, une famille de vélos. C'est vrai qu'il y en a plusieurs. Est-ce que tu peux me montrer d'autres familles d'objets? Nora pointe les taxis qui font la file dans la rue. Bien vu. D'après toi, y a-t-il autant de vélos que de voitures jaunes? Non, il y a plus de voitures jaunes. Ah oui? Comment le sais-tu? Parce que je peux les compter avec mes doigts. Papa a une nouvelle idée. Regarde, Nora, ces bâtiments ont beaucoup de fenêtres. Lequel en a le plus? Nora repère rapidement le bâtiment avec le plus de fenêtres. Il y en a beaucoup trop pour mes petits doigts. Et si on ajoute les orteils? Comparer des collections. Cette promenade a permis à Nora de se familiariser avec différentes expressions utilisées pour comparer des collections, comme plus, moins ou autant. La comparaison est un processus de raisonnement présent dans plusieurs activités mathématiques. On peut comparer des figures, des mesures, des quantités. Ce matin, papa et Nora vont prendre l'autobus pour se rendre à la garderie. C'est un nouveau chemin rempli de découvertes pour Nora. Papa, regarde le camion de pompiers en haut. Tu dirais qu'il est sous le pont ou sur le pont? Sur le pont. Bravo! Est-ce que nous sommes les premiers? Non, ces personnes sont devant nous. Nous sommes les derniers dans la file. Regarde, papa, nous ne sommes plus les derniers. Bien vu, ma grande. Est-ce que nous sommes derrière la dame ou devant la dame? Devant. Viens, assieds-toi entre la dame et le monsieur. Est-ce qu'on dit merci au monsieur, Nora? Maintenant, je peux m'asseoir à côté de toi. Merci. Le sens spatial. La promenade est une bonne occasion de développer un des aspects du sens spatial de l'enfant,
c'est-à-dire sa capacité à se repérer et à repérer un objet dans l'espace. Le sens spatial facilitera les apprentissages, notamment en géométrie et en mesure. Chaque promenade avec papa est une nouvelle aventure. À pied ou en voiture, papa trouve toujours un jeu pour initier Nora au plaisir des mathématiques. Bientôt, Nora prendra l'autobus scolaire pour aller à la maternelle. Elle a déjà plein d'idées de jeux pour le trajet. Car, après tout, les maths sont partout. Rehefa avy nandalina antsika dia mahay. Atsangana hoe tanana izay mahay. Mahay daholo e. Inona moa no tena hainao? Ataovy mafy efa tsy henony any an-trano. Matematika hono harinenao. Malagasy iza ihany koa mahay. Calcul ina ihany koa ny andrina. Français iza ihany koa mbola mahay. Anglais. Physique. Ataontsika any am-pianarana daholo izany rehetrarehetra izany. Dia izao anaraka ny talentan'ny ankizy nahatonga ny azy taty amin'ny Tsaiky Misoma tsika. Dia rehefa avy eo izay mbola miverina eto fa aza misaraka aminay. Fanyandray ho tsara niana, izay zavatra vitanao rehetra, adinonanao tsy misy fetra. Orakizy ho tsaroviza, fanyandray ho tsara niana, izay zavatra vitanao rehetra, adinonanao tsy misy fetra. Gaminao fanilalawane, fialamboly tena maso, fa isika no manova azy ireny ane, oloka sy ho zavatra fako. Gaminao fanilalawane, fialamboly tena maso, fa isika no manova azy ireny ane, oloka sy ho zavatra fako. Rakizy ho tsaroviza, fanyandray ho tsara niana, izay zavatra vitanao rehetra, adinonanao tsy misy fetra. Rakizy ho tsaroviza, fanyandray ho tsara niana, izay zavatra vitanao rehetra, adinonanao tsy misy fetra. Maiza mifidy anao sao very, reky lalao zay mahasoanao, fa misy amin'izy ireny aneno tena manery, antsika nazaretra tsy fanao. Maiza mifidy anao sao very, reky lalao zay mahasoanao, fa misy amin'izy ireny aneno tena manery, antsika nazaretra tsy fanao. Orakizy ho tsaroviza, fanyandray ho tsara niana, izay zavatra vitanao rehetra, adinonanao tsy misy fetra. Orakizy ho tsaroviza, fanyandray ho tsara niana, izay zavatra vitanao rehetra, adinonanao tsy misy fetra. Adinonanao tsy misy fetra, adinonanao tsy misy fetra. Angano, arirarira izany tantara ianareo mihaino. Lohatenin'ny angantsika androany izany dia
izy dimy lahy lasa mpanjaka. Indray andro io rakizy dia nisy mpivady anankiroa antsoina hoe Rasoamasay sy Rabesetra. Mananjanaka dimy mirahalahy izy ireo ka niteny ilay zanany anankiray, ory dada tena noana be azany. Ka niteny ilay dadany hoe efa tsisy sakafo tsofa efa lan'ilay sany tamoaly. Dia niteny ilay mamany hoe orangatia andao arinany anaty ala tony zazotofa tena mandreraka be, dia andao ary. Dia laza amin'izay zareo, dia nihodin-jareo ilay dimy mirahalahy ka tenen'jareo hoe andeha hakaky tay vetivetika aloha izay. Dia hoy zareo dimy mirahalahy hoe eny ary. Dia niandrasana mbola tsy tonga zareo. Dia nisy hazo ampovoan'ny ala be ilay tena ngeza be, dia niakaran'jareo ilay izy. Dia niteny zareo hoe andao hiakatra eto hijery manodidina. Tsy mipoitra ihany zareo, dia tonga amin'izay trenobe ary niteny hoe ory ity zalahy mba ampiakary eny amin'ilay sany eny fa mba teo akeny. Dia eny ara hono ozy zareo, dia nampidian-jareo tady. Dia ozy trenobe hoe zay andray zay vao ahazo sakafo mafilotra ohatran'itony sady zareo botabota kely. Dia nampiakarin-jareo trenobe, dia efa tady tonga eo amin'izareo. Dia to dia navoton-jareo ilay tady, dia vaky ny fiahan'ny trenobe, dia vaky koa ny kibony. Dia voaka daholo ilay olona nohaniny taloha dia sy ny biby amam-borona. Dia niteny amin'izay ilay olona nohaniny hoe misaotra betraka nanavitra anay, dia ataonay mpanjaka nareo satria nanavitra anay. Dia lasa mihinana sakafo tobaka be zareo. Anganangano arirarira samy tantara ianareo miaina. Tapitra ny fandaharana Tsaiky Misoma rakizy isaorantsika reto ankizy be dia be reto nanaiky ny vahita atao anatin'ny fandaharana Tsaiky Misoma. Ankizy avy aty aninona moa tsika rakizy? Avy Ambohidanera. Ankizy avy aty Ambohidanera aty amin'ny faritry Tasy no ahitantsika an'izay. Aty amin'ny distrikany Soavinandriana. Dia izao ina no omentsika ny ankizy any an-trano aloha e. Ina no omentsika ny ankizy any an-trano? Iza mahay mihira, mahay akamantatra, mahay mijery. Tsy fantatra? Akamantatra hono. Dia izao mihaino tsara daholo any an-trano dia miaraka mamantatra aminay. Ndao ary. Inona zany? No talohany ireny, teraka talohany ireny nafatotra ny efatra tontolo izao. Zany inona ary zany rakizy mahay ve nareo? Afa-po zako tsy mahay. Kaina? Ia zanaka Damasiev. Kaina hono zanaka Damasiev. Azavao aloha fa tsy hainay ankizy any an-trano dia tsy hainay e. Satria Damasiev tsy nateraka fa natao. Itsonony ihany koa zareo. Zany hono rakizy isaorantsika izy fa mahay be. Iza ihany koa mbola manana. Tsy manana tsony. Inona ary ny hafatra ho an'ny ankizy e? Inona ny hafatra ki? Mila endry tsara. Endry tsara hono. Inona ny hafatra? Mila manampy amin'ny dada sy neny. Manampy amin'ny dada sy neny. Inona hono ny hafatra ho an'ilay tovolahy kelinay any, ilay lahatokana kely? Tsy miteny izy rakizy amin'ny manaraka hono izy miteny. Inona ny hafatra? Inona ke ny hafatra? Ilay miondrika kely eo akaikinay eo. Tsy miteny zareo. Inona ny hafatra? Satra nareo naharitra ny any teto dia manara foana ny fandaharana toy izao mba ahafantaranareo ny zavatra izay atao aty. Zany hono e. Inona ny hafatra?
Endre tsara. Atao ny ray aman-dreninareo. Mila manatra ny tata sy neny. Dia reny afatra reny a, arano reny a, dia amin'izay endry be ny ankizy a, dia mahay fianarana, dia tafita. Ohatra ny dada sy neny rehefa lehibe. Ataontsika ianao velomany ankizy any an-trano ary. Isa, roa, telo. Velome!